mandravaka isika. Dia mbola misaotra anao indray zay ry Jesosy hovanazy zao fotoana lehibe izao indray ahafahana ionana aminao amin'ny alalan'ny teninao. Dia taio ary izany teny izany mba hitondra soa anay ka tsy hovariana hifanendrikendrika izahay fa anitry tena hibebaka hoe masinao ka angetaeta famelan-keloka avy aminao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovana sy anirina zavafaka izany. Amen. Ny perikopa izay voalahatra ho torina amin'izao alahady fa 9 manaraka ny Trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny Jaona 1:10. Filazantsara Jaona 1:10 andiny fa 2:30 hatramin'ny andiny fa 10:70. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka toran-kovitra izy. Ary hoy izy, aiza mono nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy, akory ity habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, motsy hain'le ty izay nampahiratra mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty an'ra lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy. Ka nakeo amin'ny fasana izy ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Ho Marta hanambaviny maty taminy. Tompoko, maimbo izao fa efa efarana zay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nananatra masony ka nanao hoe, ray eo, saotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatra fa niaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no inalazako izany, mba inony fa ianao naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehimpaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao handeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy, ireo no nino azy. Amen. Tantara efa haitsika tsara ty reseko lalady malala. Indrindra sika izay ao amin'ny kilasy ao, lesitsika ao ity. Ka tsy dia handany andro loatra ao hanazava ny amin'izany hoe fitsanganana izany fa haitsika tsara zany. Saingy izao, ny 5:30 no angadalantsika fampianarana. Ny 5:30 izay mivaky toy izao, Jesosy nitomany. Misy maromaro moa milaza hoe io no andian'ny soratra masina fohy indrindra tao amin'ny Baiboly. Jesosy nanino izy teo? Nitomany. Eto dia fa marihana sahady. Fa matoa Jesosy mitomany dia tsy fahotana mihitsy ny mitomany. Misy manko miteny tsy mety zany nitomany zany, fahotana zany nitomany zany, diso zany. Satria hitantsika tsara eto fa Jesosy dia nitomany koa. Saingy izao, inona le mampitomany azy? Fa manino Jesosy mitomany? Marihana tsara fa Jesosy mitomany eto tsy le ohatra antsika le mitomany bekiretaka. Misy tsy amintsika ireo vao tsy mahazo zavatra kely any amin'ny dada sy neny dia mitomany. Ohatr'izay mihitsy Jesosy eto. Misy indray rehefa mitady zavatra dia mitomany. Dia amin'izay rehefa leo mihena antsika mitomany le olona hitadiavantsika zavatra dia lasa manome izy. Le mikarataka zavatra zany. Tsy ohatr'izay koa Jesosy. Misy amintsika sekoly lalady lehibehibe indray mamoy fo. Ohatra hoe sarahan'olo tinina antsika dia lasa manaonao foana. Mitomany dia avy eo lasa manaonao foana. Tsy ohatr'izay koa ny Jesosy. Fa inona nampitomany an'i Jesosy? Dia ndao jerentsika. Ao amin'ny 3:30 zao tsika dia mahita hoe vonto ny fanahiny. Dia mbola hitantsika miverina koa zany ary amin'ny 7:30. Fa maninona ny voto ny fanahin'i Jesosy? Satria izao, nitomany daholo ny orana miaraka aminy eo. Ary Lazarosy dia olona akaiky anazy. Azo lazainy hoe havany tokoa io. Dia anisany nitomaniany izany.
fa anisan'ny tomaniny koa dia izao ny toetra ny olona izay niaraka taminy. I Marta sy Maria dia olona tena akaiky an' Jesosy ary rehefa hanaovany fampianarana maro efa intsika koa ny tantara Marta sy Maria. Saingy izao tsy hita eto ny tena mahatsara ny Marta sy Maria. Eto alohantsika dia mahita ny Marta. Aty aloha aty atsika raha vakiantsika ny filazantsara aloha izay dia hitantsika Marta manaiky hoe hitsangana ny anadahany. Efa teny Jesosy hoe hitsangana ny anadahany. Dia efa manety Jesosy hoe zao fananganana maty sy fiainana. Dia efa nanaiky Maria hoe efa nanaiky Marta hoe hitsangana zany. Nefa hitantsika indray ato Marta miteny hoe ahoana ozy izy? Maimbo izy fa efarany zay. Efatr'andro ny dikan'izany hoe efarana zany. Le Marta manaiky hoe hitsangana ny anadahany eto indray izy mivadika hoe efa efarana efa andro efatra zay tokony tsy hitsangana tsony. Ary Maria izay tena nilazaina fa nieno an' Jesosy teo an-tongotra Jesosy nieno ny teniny. Eto indray izy dia mametsina Jesosy hoe raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Misy olona koa hafa eto akoatra Marta sy Maria izay mametsina an' Jesosy hoe tsy hain'le ty ve nampahiratra masony jamba nanao izay tsy nahafaty andra lehilahy ity. Hitantsika amin'izany fa mametsina an' Jesosy ny ankabeazan'ny olona eto. Nefa dia mahalala tsara ny herin'i Jesosy. Maria mahalala tsara an' Jesosy dia mametsina an' Jesosy hoe raha tsy maty, raha tsy teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Marta izay efa nitenen'i Jesosy hitsangana ny anadahany mbola mametsina an' Jesosy hoe efa efatr'andro ange zay, efa maimbo ange izay, atoina sokasokafana io vato io. Dia le mpiaradia am' Jesosy sasany eto dia tsika miteny hoe mahay mampahiratra ny jamba nefa tsy mahay manakana ny fahafatesan'ny olona akaiky anazy. Zay no nampitomany an' Jesosy anankiray koa. Ohatran'le Adama sy Eva rehefa nadian'Andriamanitra. Rehefa nadian'Andriamanitra Adama, efa manina ianao naka le voankazo voarary dia hono izy Adama? Le vehivavy zay nomenao ahy. Antanina indray Eva, fino zao natao zao, indraindray navanina. Inona namitaka anao izy? Merarana le biby lava. Io dia toetrantsika koa io, resiko lady malala. Rehefa misy zavatra dia manino? Fanilikilika. Rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika, rehefa misy zavatra tsy mety mitranga eo fiainantsika, dia ny namantsika foana ny tenantsika. Ianona natonga an'io, zoky natonga an'io, zandry natonga an'io. Zandry moa ny tena manga nataontsika an'izany. Ary misy sary moa ny tena dadatsiny hoe noho nareo nanao an'izao natonga anay ohatran'izao. Tsika le kelikely dia ny zandritsika matetika antenentsika, dia tsika tanora lehibebe dia indray mandrentsika matetika antenentsika. Nefa dia izao raha mba malala mibebaka tsika, raha mba mandiny tena kely tsika indraindray ka mieritreritra ny fahotana izay nataontsika, dia afaka miasa madiodio anatintsika Jesosy. Teto izao raha Maria izao raha ohatra ka mba nafantara tsara ny herin'i Jesosy dia tsy nanino izy rehefa nahita an' Jesosy, satria fantany tsara fa vitan' Jesosy manangana ny Lazarosy amin'ny maty. Ohatray koa Marta, raha mba nidinihany tsara ny teny Jesosy teo dia mba fantany tsara hoe afaka manangana ny Lazarosy amin'ny maty Jesosy. Dia ohatray koa reto vahoaka be dia be reto, raha mba fantany tsara hoe Jesosy teny ka zanak'Andriamanitra mavita zavatra rehetra dia nihaino tsara izy dia fantany tsara hoe afaka manangana amin'ny maty. Fa noho izy ireo losandreo mametsiny dia satra be tamin'ny fanamasina no nitsangana tamin'ny maty. Satra be tamin'ny izy ireo ny anaiky hoe Jesosy afaka manangana any Lazarosy amin'ny maty. Fa izao Jesosy moa tia haneo voninahitr'Andriamanitra dia natsangana any Lazarosy. Fa raha amintsika amin'izao fotoana izao izay mahalala tsara ny herin'i Jesosy dia ho sarotra ny asan'i Jesosy amintsika, satria nahoana lasa variana metsiny foana isika, lasa variana hanendrikendrika anafitsika ianona mahatonga zao, ianona manao an'izao. Dia sarotra amintsika ny andiny teny, dia sarotra be ny asan'i Jesosy ao amintsika. Manomboka izao zany miezà tsy mametsy ny olona lava, miezà mba mandiny tena, fa ao anatin'izay no ahafahany Jesosy miasa ato anatintsika. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy-masina ho amintsika rehatra amin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mbola ary vavaka isika. Jesosy Tompo, mifona aminao izahay noho ireo ratsy vitanay. Mifona aminao izahay noho tsy noho anay ianao matetika, noho ny fanomezanay tsiny ireo olona manodidina anay matetika fa tsy mba handinihanay tena. Ampianaro izahay manomboka androany,
mba hanetry tena hoe masinao ka hijery ny fahotana izay vitanay ahafahanao miasa ato-amponay. Dia manjaka fena ato-amponay Jesosy eo fa ianao no Andriamanitray. Amin'ny anaranao no anavatra ny zavavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Aide-nous à être humbles devant toi et ne pas accuser à tort tous nos amis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 11, verset 32 au verset 45. Jean chapitre 11, verset 32 au verset 45. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Il en fut profondément attristé et troublé, et il leur demanda, « Où l'avez-vous enterré ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne, avec une pierre placée devant l'entrée. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, car il est dans le tombeau depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs parmi eux qui étaient venus chez Marie avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Amen. Vous connaissez très bien cette histoire, la résurrection de Lazare. Je ne vais pas m'attarder à expliquer cette histoire, c'est une leçon chez nous à l'école de dimanche, dans la classe A. Je vais plutôt parler du verset 35. Paraît-il que c'est le verset le plus court dans la Bible. Alors, dans ce verset 35-là, il est écrit « Jésus pleura ». Et oui, Jésus pleure également. Il est à signaler, dès le début, que pleurer n'est pas un péché, puisqu'on voit bien ici que Jésus lui-même pleure. Ce n'est pas le fait de pleurer qui est un péché, mais ce sont les conséquences du fait de pleurer qui peut être un péché. Car nous, en général, lorsqu'on pleure, c'est à cause d'un péché, ou encore les pleurs qu'on fait nous poussent à pécher. Voilà le problème. Voyons ce qui s'est passé. Jésus, lorsqu'il était arrivé, Marie a dit que si Jésus était arrivé plus tôt, son frère ne serait pas mort. Alors ça a attristé Jésus, parce que Marie connaît bien Jésus et pourtant,
elle l'accuse de ne pas être venue assez tôt. On peut voir également Marthe qui dit qu'il ne fallait pas enlever la pierre parce que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Donc elle ne croit plus que Jésus pourrait ressusciter Lazare. Et pourtant, si on regarde avant, elle a cru que Jésus pouvait bien ressusciter son frère. Et on voit même quelques juifs qui disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas le faire aussi? Ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas? Voilà pourquoi Jésus a pleuré. Il était tellement attristé de ce qui se passait autour de lui qu'il a fini par pleurer. Mais attention, il ne s'agit pas du pleur comme on fait actuellement, comme nous faisons nous maintenant. Certains d'entre nous, par exemple, pleurent dès qu'on ne reçoit pas de goûter. C'est pas ce que Jésus fait ici. Ou encore, quand on veut quelque chose, on pleure longuement, on fait des bruits dans la maison pour recevoir ce qu'on veut. Ou encore, nous les jeunes, lorsque on est dans le désespoir, lorsque notre amant nous quitte, certains se suicident même à cause des pleurs, à cause des pleurs trop longs qu'on fait. Voilà les péchés. Lorsque les pleurs sont à cause du péché ou nous amènent à pécher, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais Jésus pleure, il est attristé, mais il fait tout pour ne pas pécher. Nous aussi, nous devons faire comme Jésus. Et surtout, essayer de ne pas faire comme ces gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait qu'accuser Jésus. Marie a dit que Jésus devait arriver plus tôt. Marthe a dit qu'on ne devait pas enlever la pierre parce que son frère sentait déjà mauvais. Et les autres ont dit que Jésus était incapable de ressusciter. Il aurait dû le faire avant. Il aurait dû guérir Lazare avant. Nous devons être humbles. Nous devons regarder les péchés en nous d'abord. Ne pas perdre notre temps à accuser telle ou telle personne. C'est ce que nous faisons habituellement. Par exemple, à la maison, en général, on accuse nos petits frères ou nos petites sœurs. Lorsqu'il y a un problème, quelque chose de mauvais qui se présente dans la maison, on dit toujours que c'est à cause de nos petits frères ou nos petites sœurs. Et pour nous, les jeunes, on ose même accuser quelquefois nos parents. Je ne dis pas que nos petits frères, nos petits frères et petites sœurs et nos parents sont parfaits. Mais c'est notre caractère d'accuser toujours. Voilà ce qui est mauvais. Comme Adam et Ève. Quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden le soir, et lorsqu'il a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'Adam il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu s'est adressé à Ève, qu'est-ce que Ève a répondu? C'est le serpent qui m'a trompé. Ça, c'est un très mauvais caractère qu'il faut changer. Arrêtons d'accuser tout le monde. Regardons ce que nous faisons en premier. Soyons humbles. Nous devons nous repentir de nos péchés. Et c'est après seulement que le Seigneur pourrait habiter dans notre cœur. C'est après seulement que le Saint-Esprit pourra travailler en nous. Mais si on n'arrête pas de se vanter, d'être parfait et d'accuser les autres, ce sera difficile pour le Seigneur de travailler en nous. Donc à partir d'aujourd'hui, essayons d'être humbles, de regarder uniquement nos péchés et ne pas perdre notre temps à accuser tout le monde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons faits. Apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à regarder nos péchés d'abord. Apprends-nous à ne pas accuser à tort nos amis, afin que tu puisses travailler en nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara